hoe mety reny anareo ravika. Aizako ny vokatra mitombo ihany. Ny fiompiana koa tena mety. Ndry ny tena mbo miezaka ihany fa Tena hitako tokoa ny ezaka ataonao fa ny toana angamba ny tsy ampy. Tena izay. Ianao zao tsaratsara toa amin'ny vadinao fa ny ahy. Moramora fa iny izy. Tsy rarahako, aleo mihitsy ho eniny any. Salama manahoana nareo ety? Jereo zao fiainan'olona mety tsara. Ny vady manohana azy amin'ny lafiny rehetra. Zay indray le resa-bahivavy. Tsy dia izay loatra ny tiako atongavana amin'le resaka toana teo Ramavo fa toana avy amin'ny FDA izay mamatsy volana ka mahatonga ny fiainanay tahaka izao. FDA? Ie! Efa ianikemika azy zany fa tsy dia fantatro loatra ny antsipiriany. Rafitra maharitra napetraka ny fitondram-panjakana ny FDA eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny ministeran'ny jono ary miara-miasa amin'ireo mpamatsy vola isan-karazany ka ny mpamokatra na vondro na mpamokatra ao anatin'ireo hahafahan'izy telo ireo no vatsiany vola. Dia olona manao ahoana zany no afaka misitraka izao famatsiam-bola zao? Ka izay nilazaiko teo izay isika tantsaha izay misehatra na amin'ny fambolena na amin'ny fiompiana na amin'ny jono dia afaka mametraka fangatahana amin'ny FDA daholo na olon-tsotra na fikambanana mijoro ara-dalàna dia afaka misitraka ihany koa ireo mpandraraha misehatra tsy miankina izay manana fifanarahana amin'ny mpamokatra sy ireo mpisehatra amin'ny fampiofanana ara-pambolena. Raha zany ve ny mpamboly tahaka anay izao zany dia ofa mety? Ie! Na ny mpamboly tahaka anao na ny mpiompy na ny mpanjono dia afaka mamola vola tetikasa dia izay no anaovana fangatahana amin'ny FDA avy eo. Hay zavatra tsotra. Mangatady eo mena sahintsika vao mpanefoefy Ramavo Oka aloha fa mbola tsy tapitra ny fanazavako Sady mba hovay amin'izay ny toe-tsainao rabe fa io ihany tsy nampandroso antsika hatramin'izay Mbo voarainao tsara ve hoe mila mamola vola tetikasa aloha vao mangataka. Toy izy aloha ravika. Tena izay voalazan-dramavo izay no izy avadika tetikasa aloha ny etaetantsika fa mialohan'izay mila fahavononana avy amintsika mpangataka. Ny tiako lazaina dia hoe tsy manome zato isan-jato ny FDA fa tsy maintsy misy fandraisana anjara antsika tantsaha. Ara-bola io resahako io eo ihany koa ny fandraisantsika andraikitra amin'ny fanatanterahana io tetikasa io. Ary sy hampamokarana fivelomanao no hanangananao tetikasa ho fanatsarana ny famokarana. Raha azoko zany dia miankina amin'io tetikasa volavolaina io no azahoana famatsiam-bola na tsy? Izay mihitsy. Ary tia ny tena zava-dehibe ny tetikasa dia tokony hanomevahana bebe kokoa miralenta ny vehivavy sy ny tanora sady tokony hiompana amin'ny famokarana mikajy ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Henonao tsara izay rabe Raha manimba tontolo iainana zany no anaovanao tetikasa dia tsy ahazo ianao. Fa hono ravika. Inavy moa zany no tolotra tafiditra ao anatin'io famatsiam-bola io? Marobe! Ny fiofanana, ny ana-pamokarana, tahaka ny zezika sy ny masom-bola, ny fitaovam-pamokarana, ny fanamboarana na fanarenana ireo foto-drafitrasa ho an'ny fikambanana sy ny sisa. Zany izy dolidoly. Ary tena hitanitsika ampiasa ireo fitaovam-pamokarana manaraka ny toetrandro, ohatra ny sarkilezy, fiavam-bary, motoculteur. Ny motopoky. Izy daholo zany. Ohatra fotsiny ireo fa rehefa fitaovana moderna mahakasika ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono dia azo anaovana fangatahana amin'ny FDA daholo. Ny tanjon'ny FDA mantsy dia ny hanampy antsika mpamokatra hampitombo ny vokatra, ny taham-pamokarana sy ny fidiram-bola antsika mpamokatra. Tahaka izany koa mantsy ny fanarahantsika ny teknika mpambolena isan-karazany, indrindra fa ny teknika moderna ohatra ny volvary-papri, nesery, nesera sy ny sisa. Amin'izay isika mba ho lasa tena mpamokatra matihanina ka isokatra bebe kokoa amin'ny tsena sady ahita lalam-barotra. Andao ataontsika izany Ramavo sady ataontsika tetikasa tena miopana amin'ny fampandrosoana ilay izy. Mba izay haino azahoako azy. Fa ataovy tsara
Mila mahay mitantana koa ao anatin'izany fa tsy dia hoe irobarobana. Matokisy ianao neny a. Efa olom-baovao kosa zao e. Sady aseho antsika ny FDA fa tena olona voany sy. Zay mihitsy e. Manatona ary ny birao ny FDA raha te ahazo ny andindininy momba izay.